Hoentina hanatsarana hatrany ny kalitaon'ny fampianarana eto Madagasikara dia hanao voyage d'études pédagogiques anatsirabe ireo mpianatra ao mpampianatra. Tsy diso anjara amin'izany ny mpianatra ao mpampianatra eo anivon'ny CRENFP ao Belemboka eto Toliara. Zavatra ataonay io dia ny fanaovana boky. Hanao boky zay apetraka ato amin'ny CRNFP Belemboka mikasika an'ity RNC ty atrany Antsirabe. Mikasika an'izay lafiny géographique. Satria misy section géographie mikasika ny physique chimie. Satria misy section physique chimie ato ka izy usine zay ana Antsirabe tsy misy ato muzika mo. Izy laboratoire zay ihany. Dia mikasika ny géographie dia ao ny topographie, ny géomorphologie makariny. Izeren'izay zany dia maromaro zany zavatra izerenay satria enaranay aty ampianarana. Ho fanohanana ny dinizy ireo dia nanolotra lela vola mitentina 5,3 sy solosaina ny filoalefitry ny antenimieram-pirenena Andriamatoa Elson Brisson Erafa ho anjara borikiny ho fanohanana ny fampianarana ato amin'ity CRENFP eto Belemboka ity. Ny firenena bady tsy afaka handroso ary lahagasina ny citation nataon'ny Victor Hugo hoe raha la classe juste mba ho an'ny rehetra dia mikatona ho azy ny prison. Tika amin'izay dia ilana tokoa ny fanovizana ny fahalalana koa eto dia mbola manamafy ilay voalaza ny namana teo dia mitrongananareo hatrany ikapa ahitany vaniny ary andida ahitany tono tsy mba ho novida ambany rinina ka ho ela fanatitra amin'ny ambany lanitra ka totosa tokoa nge ny targetry dia ny hamoanana ny habadona sy ny tsy fahaizana mafy na manoratra taratasy eto amin'ny tany sy ny firenena. Misy ohatra bevatany Andriamatoa filoalefitry ny antenimieram-pirenena izahay ety amin'ny CRNFP Belemboka amin'ilay fanampiana bevata izay nomenanay mahakasika ny andehananay hanao voyage d'études mankany Antsirabe. Santatra Mbavarano ihany ireto fanomezana natolotry ny filoalefitry ny antenimieram-pirenena ireto fa ny manetsa be mbola ho avy.